Manokatra ihany koa ny fankalazana ny fahafolo taona satria tamin'ny volana Mai 2024 ty fikambanana ity nitsangana dia feno folo taona amin'ity 2024 ty dia manokatra an'izay fankalazana ny fahafolo taona zay zany zahay androany. Ny targetra ijoroanay aloha zany dia fifampitsinjovana ara-tsosialy ny mpikambana ary manarakaraka an'izay ihany koa dia mitondra anjara biriky arak'izay azo atao ho fampandrosoana n'ilay faritra ny aviana. Ny tena olana lehibe indrindra aloha zany dia tsy fisian'ny lalana, dia tsy fisian'ny herinaratra ihany koa. Efa tena manao foana zahay ary manantena fa hoenona ary mangeza be an'ity fikambanana ny zanak'Antananalo ity amin'izao fotoana izao dia misy mpanao politika maro lafy ao anatin'ilay fikambanana. Dia ity mipetraka eto anilaka eto ity zao ny rahalahy solombavam-bahoaka ny district ny solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara voafidy tao Ifanadiana zay sofiny manolotra ny tandro no zahay satria izy no président groupe parlementaire ny HVM. Dia zay ara manantena fa na izy ihany dia fa manampy ny vahoaka Antanàna hitondra ny feony sy ny tarainana. Ny tontolon'ny politika malalaka be zay fanontaniana zay fa aminay zany dia tsotra hoe misy etaeta ny be sy ny maro eto dia samy maniry ny hivaliana zay etaeta ny be sy ny maro zay ka raha mbola be ny mitaraina na mbola maro nisa ny velo taraina dia veriko hoe mbola misy politika tokony ahitsy ary mbola misy politika tokony hatsaraina.